alohantsika hitsangana maka ny salamo faharoambin'ny tsika psaume 12 ny vakitsika voalohana faly miarabantsika tsirairay avy minaran'i Jesosy. Iza manana finoana fa eto Jesosy tena tsara zany a faisantsika fotana fanazay averintsika foana zay satria misy fahazoantsika an'le tenin'i Jesosy nandrao hoe na iza naiza ivorindrona lero amin'ny anarako ndraindray na samy raha te zavatra be da be tsika. Jesosy tsy tongatonga foana amina toerana anankiray zany ary raha tianareo fantatra tena manana compassion mihitsy izy ho an'ny olony ary tena malahelo izy rehefa ohatra ka misy zavatra tsy mety na ny vatanao aza na eo amin'ny vatanao aza tsy tiany zany hitrango eo amin'ny vatanao dia esorony zany zavatra zany satria efa noetiny il y a 2000 ans passé ny aretina rehetra ny rofy sy ny rofy rehetra zany ny souffrance sy ny douleur fanentainana zay no tetana. Psaume 12 vakitsika aminaran'i Jesosy zao voalaza ao aminaran'i Jesosy hoe indreo Jehova rehefa lany ny tsara fanahy eny tsy misy matoky intsony eo amin'ny zanak'olombelona samy laza langy amin'ny namany amin'ny olotra mandrobo izy fo mamoropitaka ny tenenany le von'ny Jehova ny olotra mandrobo rehetra sy ny lela miteny avinavina izay manao hoe ampaheranay ny lelanay miandany aminay ny olotray iza ny tomponay noho ny fampahoriana ny oro sy ny fitsentron'ny malahelo dia nitsanganao ankehitriny hoy Jehova ho vonjeko izay vingavingan'ny sasany. Ny teny Jehova dia teny madio tahaka ny volafotsy voarendrika atao anatin'ny mena ka mitsorika amin'ny tany eny voadio impito. Ianao Jehova no hiaro azy ianao no hiambina azy mandrakizay tsy ho azo nitarana ity raha avy izay isandratany tsinotsinona eo amin'ny zanak'olombelona dia miobery ombienombeno raha tsy fanahy hitaraina nataon'izay azo mpahoriana mafy loatra raha avy amen. Ery amin'ny andininy fahaenina sy fahafitotsika dia hoy izy hoe ny teny Jehova dia teny madio tahaka ny volafotsy voarendrika atao anatin'ny mena ka mitsorika amin'ny tany eny voadio impito. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme un argent affiné dans un creuset de terre, purifié 7 fois. Io teny io no hoentsika androany teny izay tsy mivoavo ary teny izay marina eo amin'ny fiainantsika. Fiomanam-panahy ataontsika fanampin'le fanometiny taty mitondra teo andaontsika iondrika dia hira iantso ny fanahy masina indraytsika ao anatin'ity hevitra ity miandrondre dia angatao ny fanahy masina indray. J'aime ta présence, oh Seigneur, ta douceur rafraîchit mon cœur. Ta douceur rafraîchit mon cœur. Comme l'aigle qui prend son envol, qui décolle sous les forêts et mots. J'ouvre mes ailes pour m'envoler et planer, aller plus haut. Ton esprit donne de l'air chaud. Tu me transportes dans ta loi. Tu me transportes dans ta loi. Devant toi, un genou prosterné, je prends conscience de la grandeur de ta majesté. Je reçois ta puissance, je porte l'assurance. Seigneur, me voici, je suis prêt à partager. Seigneur,
je veux me tenir. Voici devant toi, à genoux prosternés, je prends conscience de la grandeur de ta majesté. Je reçois ta puissance, je prends de l'assurance. Seigneur, me voici, je suis prêt à partager. Seigneur, me voici, je suis prêt à partager. Fany masonao eo amin'ny fanatrehanao tokoa. Any amin'ny toerana izay misy ianao dia misy fanafana. Jesosy Kristy tompo betsaka amin'ny fampahoriana izy mety mbola mitranga eto amin'ity fiainan'ny olombelona ity. Eny mety mahakasika ny zanakao, mahakasika an'ireo olonao azy. Fa androany Jesosy Kristy tompo ao anatin'ity sekoly ny fanasitranana ity. Dia ilay onction fanasitrana efa noentinao, izay nanosorana anao tamin'ny alalan'ny fanahy masina, angatanay miaraka androany eto aminay. Tsy fantako ary tsy ilaiko fantarina akory ny isany sy ny anaran'ireo aretina mety mahazo ny olona ankehitriny eto amin'ity toerana ity, sy ambadiky ny vidéo, sy ambadiky ny radio. Fa ny any fantatro dia anarana mahery ny anaranao ary anarana izay menao anay, ahafahanay mamitra tanana amin'ny anaranao sy amin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina izay manohana anay, ka dia ho sitrany renonanao Jesosy. Ny baikonao zany dia efanay fotsiny Jesosy. Mahafantatray fa œuvre surnaturelle anao zany, hainao ny zavatra rehetra ary vitanao ny zavatra rehetra. Jesosy hoe matoky izay fa misokatra tanteraka amin'ny fonay ankehitriny, ho ampianarinao ary sokafanao ny masom-panahinay sy sofim-panahinay noho ny anaranao sy noho ny fitiavanao anay, dia efa natolotrao tokoa ny tenanao mba handovanay ny fanasitranana tanteraka amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Raha io misaotra indrindra amin'ny teny ary misaotra indrindra amin'ny fampahirezana, misaotra indrindra ihany koa aminao fanahy masina izay tompo sy mpanjakanay ato anatinay ary manapaka tanteraka hatrany an-tapin-doka hatrany am-paladianay satria tempolonao izay. Anara-maheran'i Jesosy. Amen. Masotoerantsika. Ny varavaranao ka hidiana zafady. Tenenao kaikanao tempolon'izy ianao hoe. Tsy tempolona zavatra ianao fa tempolon'izy. Dikan'izay rehefa tsy tempolony zavatra ianao dia ninonninona izay tsy nambolen'ny ray rehetra, ninonninona izay tsy tokony hitoetra ao anatin'ny tempoly dia hongotana amin'ny anara-maheran'i Jesosy. Jerintsika manokana momba ny sekoly ny fanasitranana androany. Ny SMS ny zaraiko aminareo tamin'ny maraina no ingaitsika amin'ilay izy hoe manana alliance na manana fanekena izay afaka ifikiratsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Efa hifitsika izay omaly nanomboka omaly tsika nijeren'izay nandritry ny intercession omaly alina, dia efa nirevele ny fanahy masina tamintsika teto Hébreux 12 verset 24 ingatsika. Hébreux 12 verset 24 dia hozy sy ny tenin'Andriamanitra. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. Jesosy irery ihany no médiateur. Atsika tsara mihitsy ny dikany médiateur fa mpanalalana. Zany hoe entre atsika sy Andriamanitra dia seul Jésus est le médiateur. Tsy nametraka ny médiation tany amin'ny Petera izy, na tany amin'ny Paul, na tany amin'ny Marie, fa napetra ny tao amin'ny zanany lamatoa, zanany latokana, dia Jesosy Kristy tompo ilay izy. Ny zavatra mahafinaritra, ny zavatra tena mahafaly dia tsotra fotsiny hoe mbola miaraka amintsika amin'ny fanahy masina. Amen. Dia verset anankiray eo ihany koa, verset Hébreux 8, Hébreux 8 verset 6.
surligné tsara le izy dia méditeo tsara le izy ho an'izay tsy tonga teo maly mba le fampasiteronja amintsika le izy. Hébreux 8, verset 6, amenaran'i Jesosy. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, Jésus. Il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Zavatra hitantsika eto ny telo mihitsy ny voalaza teo hoe meilleur, zany hoe tsara kokoa zany. Ny testament azafaka kely aminareo ny antsoina hoe testament dia manokatra noty kely azafady. Ny testament dia haintsika tsara mihitsiny fa mbola velona ny olona manoratra azy. Tsy olona maty ny manoratra testament, fa mbola velona ny olona manoratra testament dia mametraka héritage izy, manoratra ny héritage izy ao anatin'ilay testament. Dia rehefa voasoratra iny tsy valable mihitsy, tsisy dikany ny taratasy iny fa mbola velona aloha ilay olona zay. Ary le zanany tokony andova azy koa dia tsy mahazo ninina satria mbola velona le tompony zavatra rehetra. Ao tsika Jesosy raha nanoratra ny ohatrany hoe nanoratra ny testamenta vaovao izy zany satria izy médiateur an'le nouvelle alliance dia tsy maintsy maty izy mba handovantsika n'le héritage ao aminy. Ao tsika mazava amintsika tsara izy tsy maintsy maty izy, tena akakinao tsy maintsy maty izy. Zay no nahatonga ny Petera be dia anivoaka anao Satana satria matafitoa anahy ianao izy izy. Le zavatra nytenenin'ny Petera dia zavatra maha olombelona be mihitsy hoe sanatria aminao zany ho faty zany. Tena akakinao fitiavan'olombelona, sentiment charnel. Fa le programme tsy taka Petera tao ambadika le hoe tsy maintsy maty tsy azony raha tsy efa nitsangako velona Jesosy hoe zaika le izy. Satria en Christ nametrahan'Andriamanitra ny héritage de toute chose sur cette terre et dans le ciel. Dika zay tsy maintsy maty Jesosy. Ary izy mihitsy ary miteny fa mahatsara anareo ny alakoty fa rehefa miala ety dia mirotsaka amin'ny fanahy masina izay efa promesse n'Andriamanitra. Teniny akaikinao promesse, meilleure promesse indray le izy. Iaingotsika ary Hébreux 1, verset 1 à 3. Misy mentalité de l'ancienne alliance ary misy mentalité de nouvelle alliance. Ngotana amintsika le satria misy zavatra tsanga ny fanahy masina en plus ny école de guérison androany. Amen. Misy zavatra tsanganao manara tsara aloha. Hébreux 1, verset 1 à 3 anaran'i Jesosy. Verset 1. Après avoir autrefois surligné au aloha autrefois. Dika hoe autrefois zavatra hoe jadis, zavatra hoe passé ny dikan'izany. Mahay teny frantsay satria zavatra efa le manana fisainan'antitra tsy antitra taona ny resahako tsy mamely amin'ny mami sy ny papia fa le fisainan'antitra le tsy mety miova mihitsy le pensée hoe ianao nefa nafaly, ianao nefa olon'afaka tsy mety mba mandeha mihitsy en tant que olon'afaka fa mbola le ancienne pensée foana. Eny zanga mba tezao mapety ahy tena akakinao tsy mapety anao rehefa mbola mamparary anao. Zay souffrance sy douleur tsy mapety anao tsy avy amin'Andriamanitra zany, mila mialy reny jereo fa vombelony eny tsy manaiky izy satria fatan'le izy hoe Jesosy mahery noho ny fanafody vita io vo une fois izy ny saina fotsiny dia efa vita le izy. Zay le formena zay formation zay ny formena antsika eto fanavaozana ny saina. Romains 12 verset 2. Mila avaozina mihitsy ny sainanao tsy hiankina amin'ny zavatra ny tany tsy hiankina amin'ny Egypte fa hiankina amin'Andriamanitra zay tokony hitanao maso hita ny taranak'Israely amin'ny alalan'ny nuée sy ny colonne de feu. Amen. Tena akaikinao fanavaozan-tsaina azo. Alléluia. Ty zany tsy maintsy misy fiovana. Là ils sont de Timothée 3,16. Voilà zao fa ny tenin'Andriamanitra hoy izy ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra dia
nomenantsika mba ahafahantsika ho instruit dikany hoe instruit dikany hoe instruit dia olona manana fahalalana voalazany jesosy foana le izy hoe ringana ny oloko noho ny tsisy ny fahalalana misy olona tena tia mijanona ao anatin'ny tsy fahalalana misy olona tena tia fahadondrenana marina zany misy olona tena tia fahadondrenana efa toro azy zao fa tsy tian'andriamanitra zao andaontsika hianatra mba hialanao anatin'ny tsy fahalalana io dia za aza invité tena amin'ireny soa aza andeha fasafasana an'ireny sms reny misy manao an'izany ane za tsy hitery anarana misy fantatrareo le izy fa aza andeha fasana sms ohatr'izany soa invité izy dia tezitra izy invitation lasy tio soa io nareo zao safidy ny andro tsara safidy ny toerana tsara teo raikinao safidy toerana tsara azao tadidio fa na zay koa na safidy ny toerana tsara fa tsy hoe na rehefa teo vidéo dia hoe eo nareo dia rehefa mirava didio laclé fa miaraka atsika miaraka atsika na za mitory eto azy dia mahazo aminareo mahazo amin'ny fanamasina iankio satria iray fofosaina sy fanahtsika eto de Timothée 3:16 ahafahantsika miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra tsy miozongozona tsony fa hoe voalazan'Andriamanitra hoe héritageko le izy bon héritageko le izy zany de Timothée 3:16 toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Alléluia. Raha miverina kely tsika amin'le Hébreu 1:3 teo azafady fa adiniko le izy hoe Jesosy aussi izy dia c'est le reflet de la gloire de Dieu. Le mot grec hoe reflet apogasma le izy nanao étude kely le izy manko jerevako le izy mihitsy dia ndikany hoe okazo AUGAZO le izy de lumière réfléchie zany hoe Krista zany dia mirefléter parfaitement la majesté de Dieu zany hoe toute sa splendeur zany dia nirefléteny Jesosy tety ambony tany Andriamanitra nitoetra tany ambony seza fiandianana fa Jesosy mandehandeha ety ambony tany dia tahakan'Andriamanitra nandehandeha tety ambony tany azonareo hoe zany zavatra ohatrany hoe tsika zao rehefa manao ohatra hoe Skype tamin'ny pasteur Rodolphe reny taloha izy any Madagasikara fa rehefa mizara Skype amintsika eto izy ohatranao hoe eto izy satria le reflet amin'ny alalan'ny vidéo projecteur sy ny connexion et tout ça mitondra anazy teto mety tsy encore physique fa en spirituel izy présent zay mihitsy izy reflet de sa gloire Andriamanitra tany fa mitety koa izy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia teo hiaraka aminao ihany koa izy te hirefléter an'izay gloire zay izy amin'ny alalanao ihany koa zany tsy te hirefléter fotsiny izy amin'ny alalan'ny hoe ary misy mpaminany dia tamin'ny ancien testament ohatra zay ary misy mpaminany dia nakany daholo ny olona satria tsisy nanana an'izay reflet de sa gloire zay fa ankehitriny za tsy miteny hoe tsy miheno mpaminany ao mino prophétie averiko foana mino prophétie ary mihaino mpaminany ihany koa zay ampandra amin'ny fanahy masina zay enony fa tsy manenjika ohatran'izany ntsontsika fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao rehefa taizana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia ianao mihitsy mirefléter ny gloire du Christ rehefa mandeha ianao any ampiasana rehefa mandeha ianao any ampianarana mirefléter ny Christ ianao naiza le ianao ao tsika ianao zany tsy mitady ny reflet an' Jesosy any amin'ny paster na any amin'ny apôstôly na any amin'ny évangéliste na any amin'ny izaniza ntsony fa ianao dia efa tokony hita eny aminao le reflet an'Andriamanitra na ianao ary dia tokony mahita an'izany zavatra zany dia rehefa mandeha ianao ny fiainanao sy ny anona jerevany olona dia hita les révélations des fils de Dieu ce sont les fils de Dieu dia hitan'ny olona tokoa hoe misy zavatra miavaka eny aminao inona le miavaka les reflets de la gloire les gloires tonga dia hitan'ny olona les gloires de Dieu ianao zany tsy mila manoratra amin'ny Facebook hoe inona ny compte conjoint reflet de la gloire de Dieu za tsy mila manoratra akory ianao fa tonga dia hitan'ny olona le izy fantatry ny olona le izy manintona ny olona le izy alleloia ny olona le te hafantatra an'Andriamanitra fa le lalana indraindray tsy hita satria tsika tsy maneho an'le gloire an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanehoantsika famelantsika ny fanahy masina zay ato anatintsika iseho manifester mandroso tsika
jesosy ozy antsika teo a dia azafady midikany hoe empreinte koa amin'ny hébreu 1:3 io koa empreinte raisinoty a midikany hoe empreinte a rehefa nijerenao anaty lalosy ny empreinte a dia caractère jesosy zany a dia nirefléter ihany koa caractère de Dieu avereny caractère de Dieu ny ancien testament à aucun moment andriamanitra nirefléter ny caractère de Dieu tsisy caractère de Dieu mihitsy tao tsy hitany caractère de Dieu nirefléter izy ny justice refléter izy ny justice ary nirefléter izy ny sainteté refléter ny justice izy satria nametraka lalàna izy zao raha ohatra ka tsy haintsika ny lalàna dia napetrak'andriamanitra satria misy tao tsika mieritreritra hoe tsy eo ambany lalàna fa eo ambany fahasoavana dia maninona zany tsy tokony nasiana lalàna tena kaikinao tsy maintsy nisy ny lalàna ny olona anankiray zao a atily izy ohatrany tsy dia misy fa any Madagasikara no afaka manome an'izy ohatra kokoa azay mpitondra tomobile rehefa mandeha mivoaka Madagasikara voaka ny tanà ianao dia misy an'ilay borne kely ireny plus izy misy ere plus izy manino dangereux les fiolanana dia matoa izy ohatrany hoe elaela vao misy dia tsy dia dangereux efa tonga zany dia ao anatin'le fisainan'le chauffeur mitondra tomobile hoe eto zany tsy dia tena enjana dia adapté ny vitesse eto zany enjana satria meserela izy ohatr'izay ny lalàna tena kaikinao ohatr'izay ny lalàna ny lalàna zany dia ohatry ny borne eny an-dalana iny maneo hoe misy danger eo ny lalàna dia naneo ny péché tant que mbola tsy nanome lalàna andriamanitra dia vivre dans le péché ny olona dia misamilomano tao anatin'ny fotakoatra ny kisoa daholo azonareo fa rehefa nanome lalàna amin'izay andriamanitra zay vao nisy tonga saina hoe aika zany zay tao anatin'ny péché satria tia ny justicen'andriamanitra mazava ve sa mila verina atsangano tala raha misy tsy mazava ok mazava daoly averiko le izy ny lalàna zany dia tahaka ny balizy balizy ny anarana balizy eny an-dalana zay mamantatra anao hoe raha mandeha mafy ianao teo amin'ity toerana ity mihoatra katavandisy tsy voavilinao tomobile fa maty ianao ohatr'izay mihitsy ny lalàna eo anaty un péché zany hoe mirévélé un péché mihitsy ny lalàna ka ny amin'ny ancien testament dia mirévélé n'andriamanitra amin'ny alalan'izay justice nizay hoe zao zavatra tsy tiako zao zavatra tiako dia tsy maintsy niasa sy ny tsara tamin'izay jesosy andriamanitra ray mbola se manifesté tamin'izay tsy maintsy ohatr'izay ny nataony dia reo vao en dehors ny lalàna ianao dia tsy maintsy maty tena kaikinao tsy maintsy maty dia zay le vaovao mahafaty zay le meilleure alliance nataona tamin'i jesosy amin'izay par sa grâce tsy eo ambany lalàna tsotrika fa eo ambany fahasoavana eo ambany fahasoavana zay le grâce de Dieu zay le faveur divine zay le don divin amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo inona le izy fiainana be da be fiainana mandrakizay le izy tsy haiko raha azonareo le tian'andriamanitra hiviny hoe misy zavatra meilleur en vie dans une meilleure alliance zany on a tsy una koa on a des une ihany meilleure alliance fa on a des meilleures promesse ny fanatrehana zao ohatra hitantsika koa zay omazy ny promesse ny fanatrehana zao izy any amin'ny toerana izay itsonareo dia ahoana mangiko anareo fa ny promesse ny jesosy naizanaiza voentina telo amin'ny anarako dia eo avoana dikany hoe eo avoana tena eo avoana izy tena miaraka mihitsy ary tsy vitan'izay ihany fa mbola na tsara indray izy izy rehefa mahatsara anareo ny elako ety fa rehefa lasa dia midina aminareo fa ny masina hoeo aminareo izy hoao aminareo mandrakizay rovina vetivetika hoe tsy mandrakizay le izy ka izy antsaka le tonga avy andriamanitra rehefa tsony miaraka amin'ny lieu de gloire tadidinareo zay zay no ancien testament ka mosesy rehefa ozy isy andriamanitra idiny ndaninareo makary amin'ny tente d'assainissement tente d'assignation dia zay vao makany satria hidina dia aveo ozy izy ny ao anaty baboly dia nihidina ny lieu de gloire ao tsika mahay baiboly kosa tena hoe kaikinao aiza ny pistolet anao
mila manana pistolet any ana kalaknikov be mihitsy ty misy bala be ty mila manana tsika ty mila manana tsika mila manana baiboly tsika tsy fa rehefa any dia minena le baiboly zay tsy manana menany amin'ny taty Natalie fa izy no meko zay andraikitra zay dia jereo tsara aty amin'ny Nouveau Testament hozy izy Jesosy rehefa niona tamin'ny raisinoty zao toko faefatra manomboka amin'ny andiny faraka amin'ny folo rehefa niona tamin'le vehivavy Samaritany Jesosy dia le vehivavy tsy diso a tena kaikinao tsy diso izy eo imasony satria nivoaka tamin'ny Jakoba ka izany ny Samaritany satria izy ny fille de Jacob teto amin'ity toerany ity nanaovan'Andriamanitra alliance tamin'ny Jakoba mbola miresaka alliance tsika zay ozy izy a satria ny Andriamanitra Jakoba no Andriamanitray dia tsy miala eto amin'ity tendrombohitra ity tsony zay fa eto zay no mivavaka nareo jiosy izy mantseny Jesosy satria jiosy Samaritana tamin'izany sakay sy maso fa nanomboka ny fampiona zareo tao anatin'ny fahatsarana noho Jesosy dia zao ny zavatra an-trano ozy izy Jesosy ozy izy le ramatoa nareo jiosy izy miteny fa tsy maintsy any Jerosalema no ivavahana satria tsy fantatry le ramatoa fanotanjo an'Andriamanitra nanomboka ny alavany Egypte nakany Kanana etsetretetra mandrapa tonga tao Jerosalema zay vao nanaiky amin'izay Andriamanitra hoe asivy telopolo anao a dia zay le izy mifindra mandrapa tonga le toerana tao Jerosalema teo izy Jesosy tsotra be ny tenenina manomboka verset 21 hoy izy tsy any tsy eto amin'ity tendrombohitra ity tsony izy ary tsy any Jerosalema tsony fa avy ny fotoana rehefa tonga ankehitriny teny akaikinao nanomboka tamin'ny Jesosy ny teny io efa tsy any Jerosalema tsony zany ny toerana fotsiny tsy any Jerosalema fotsiny a ny toerana misy an'Andriamanitra ary tsy eo amin'ilay tendrombohitra nisy an'ilay ramatoa tsony a satria fianaran'ilay tendrombohitra mba misy mahay dia mba tenena fa ozy izy Andriamanitra mitady adorateur en esprit en vérité da any amin'io a dia efa misy an'ilay Andriamanitra misy an'ilay présence de Dieu dia mahatonga antsika rehefa miteny foana miresaka hoe présence de Dieu dia présence de Dieu tsy resaka hoe note de musique mahatonga zay vao tena tonga Andriamanitra mihita na ianao tena tsy haiko ianao tena mikikika be na mitomany be mihitsy vao tonga Andriamanitra tsy e ny finonao a naiza virenrona telo amin'ny anarako mifatakaranao tena akaikinao zay le tena juridique andray moa le teneko tao zay le droit juridique hoe zay le droit juridique zanaka tsy mila raha zanaka PDG a tsy mila mandalo secrétaire zany hoe vous êtes en attente monsieur parce que je suis son fils tonga dia mahazo direct a oui c'est votre fils ka anao anaty réunion any a ny fils tsy maintsy tonga dia raisina foana satria fils ianao zany rehefa mivavaka aza mieritreritra mihitsy hoe mela mety mbola occupé mikarakara ny taty Colombe na taty Francien angamba Andriamanitra fa andriny fa rehefa any amin'ny 20 lalany a fo hivavaka fa mety libre angamba izy après mandray ny tatina va izy rehefa miantso a narovina naiza no le alliance tamin'i Jesosy meilleur dia tsisy an'izay ohatrany tamin'ny Mosesy zay tsony andana makany amin'ny temple d'assignation tsisy tsony tena kaikinao tsisy tsony tsisy fotoana tsisy minitra ohatr' zany hoe raha pitsy maraina tahaka an'izao zany ny ancienne alliance tena kaikinao zany ny ancienne alliance ancienne alliance dia raha pitsy maraina tahaka izao dia mivoriana reo eo devant tente fa hidiny eo a fa Andriamanitra ny teny meilleure alliance meilleure promesse naiza virenrona telo amin'ny anarako eo afovoany a ampy zay a ampy azy zay finoany zay a vita tsotra simple ka Andriamanitra zany a tsy nirefléteny caractère mihitsy tamin'ny alalan'ilay profeta sy serviteur taloha reny fa amin'ny alalan'i Jesosy any izy tsotra be a efa andraisitsika ihany ty zavatra ity satria Andriamanitra dia juste izy saint dia tsy maintsy mitraité ny olona mbola atao anaty péché izy a le homme déchu zany satria mbola atao anatiny satria mbola nisy péché a obstacle entre an'Andriamanitra sy ny olona dia tsy hitan'Andriamanitra zay nitraitena taminy tamin'izay ozy izy Esaïa hoe efitra mampisaraka anareo sy amin'Andriamanitra any ozy izy teneny fahatanareo dia tsy maintsy mitady hevitra Andriamanitra
androdanana an'io efitra io zany le efitra le muse qui sépare le père et le fils mila rodana io le péché mila rodana le izy zafady de hita ny tao am' jesosy le izy alleloia zay le gloire zay zay zavatra zay mila tena ananatsika zay nanana permission tsika nanana karazany relation tamin'andriamanitra tamin'ny ancien tsy tsika moa zany ny olona tamin'izany zay nisitraka ny amin'ny ancienne alliance tamin'ny alalan'ny fandrakofan'andriamanitra ny péché nyteneny hoe fandrakofana zany hoe mikovorira fotsiny ny sang du boka ozy izy tena mila mianatra baiboly bebe kokoa tsika raha tsy zany tsika very ny sang boky sy ny colombe sy ny tsy hitaty colombe le voromanidinana ny colombe sy ny sang-ana brebis dia nandrakotra nandritry ny heritaona fa précieux sang zay no mahatonga atsika amin'ny teny foana précieux sang de jésus christ tena mamafy tena hoe mamafy za zao meilleure promesse zany le meilleure promesse le izy ary nanomboka tamin'ny fiandombohan'ny andro farany tamin'ny androny petera dus petera rehefa voadona tamin'ny fa vita ny presque petera amin'ny acte 2 latsaka amin'ny fanahy masina dia nitory izy dia voadona amin'ny fony olona zay lenao azy dia ozy izy le olona inona ny afaka ataonay mba voavontsy koa zay dia tsotra be ny zavatra nytenen'ny petera tsy niteny izy andana ataovy zao satria ny lalàna ny tenen'izay andana maka colombe anankitelo brebis iray hitanao misy ny religion mbola manao an'izay an'izay zavatra zay ataovy ny arabary mari telo asivo rahabaririna efatra mampime anareo azy dia asiana raha ny anandranitra folo dia expien péché tsia diso tena tonga dia diso ary tsy marina fa ny jesosy ampony rahan jesosy tena kaikinao ampony rahan jesosy tena mamafa ny rahan jesosy rehefa namaky ny tantarany Martin Luther zay vady dia nisy fotoana moa zareo nisy toerana anankiray zay le hoe andoliana dia mitondra vola dia plus ianao miakatra sady maratra zany mitongotra plus miakatra dia sady afaka koa mipéché anao ny afaka mipéché an'le ankohonana dia tonga ery ambony ery anao dia misy grand prêtre teny ohatrohatry sy papa reny zany dia mena taratasy hoe expien péché napoka ny tao anaty fony Luther le izy zay koasa inona zany zavatra zany dia inona zany vitan'i jesosy mila mitrotrotra zany tsika trotra tao anatiny izy hoe tsy marina zany zavatra zany nanomboka namaka ny bokyny romanina amin'izay izy dia hitany hoe aike c'est par la foi kay ny azoko an'le don divin azoko ny amako sauvé tonga dia tera-baovao izy tamin'izay na tera-baovao anazy misy fotoana ianao ohatrany hoe miezaka tena kaikinao fiazahanao vao mahay miteraka loza plus ianao mahafantatra an'andriamanitra ao anatin'izay hoe finoana zay plus mora ny zavatra rehetra lasa manasarotra ny asan'andriamanitra ianao reo vao manampy zavatra vao mahay ianao lasa manampitrotraka an'andriamanitra indray tsy hitany indray hoe efa vita ny efa réglé tamin'i jesosy le izy na ho an'ny fanasitrana na ho an'ny délivrance na ho an'ny salut fa lasa manampitrotraka indray ianao efa zavatra nisoron'andriamanitra dia vao mahay indray le fardeau ampinao indray tena kaikinao zay ny olanao io fandoany le izy afahana satria rehefa misokatra amin'ny maso-panasy sofim-panahintsika dia miala le fardeau ohatrany hoe ahoana zao fandraisantsika an'izao anareo miasa fatratra sy mavesatra etana makanisa ty amiko za mianareo fiainana za mianareo fiadana inona zavatra mazefatra zany dépression stress dia ahoana ny analako an'izany ahoana ny apetrahako an'izany amin'i jesosy c'est simple oeto ty amiko izy aizy jesosy mivavaka miandry ao anatin'le endroit secret izy dikan'izay hoetiko ao daholo le izy mivoaka ao tsy miaraka amikitsony izy solution mivoaka ao avy zay ny finoko zay dia zay mifinoanao zay fa raha ohatra koa izy ianao hoe jesosy raha tsy hitako mihitsy jesosy mamafa an'le eo anao ny raisiny ny jesosy efa vitany raha tsy hitako mihitsy jesosy manala le olana tena kaikinao aiza zao le olanao zao hitanao nga le olana anie
spirituel le olana le zogany spirituel le izy dikan'izay ny analany jesosy any koa spirituel sy surnaturel koa fazamiaza miandry anazy hoe iny izy fa tena mibata amatolony be mihitsy tao amin'ny lamosy finoanao manala an'le izy finoanao manala an'le izy tsy zavatra hitanao maso le izy fa zavatra spirituel andraisantsika spirituel koa mifanafotiny amen 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 ny asanao ty amboniny tany dia mietabilira ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanao azy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny psaume 89 ngamba izy zay verset 2 sy tadidiko tsara fa hoe établi any an-danitra ny tenin'Andriamanitra natsoina hoe établi any an-danitra dia tsotra fotsiny iza ny tenin'Andriamanitra Jesosy rehefa Jesosy ny tonga nofo rehefa tonga nofo izy tety amboniny tany dia niara-ny aina pendant 3 ans et demi teo avy eo izy nakaiza nakany an-danitra établi éternellement am'izay izy zay ny izy misy ane fa misy fampianarana ohatran'izany ahafahanao miteny amin'ny olona sy ahafahanao mizara amin'ny olona zay le mahatonga atsika hoe miforme formateur ihany koa tsika mba hahafantarantsika hoe ahoana no valiko an'izany hoe ahoana ny ahafantaranao hoe établi any an-danitra ny tenin'Andriamanitra satria avy any an-danitra ny teny fa ny voalohany teny ary ny teny t'Andriamanitra ny teny tao an'Andriamanitra ny teny tonga nofo tety ambonin'ny tany dia avy eo indray izy miverina any an-danitra aiza zany le tenin'Andriamanitra zao établi any an-danitra izy Jesosy mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana eo akaikin'ny ray izy eo akavanany ray izy aiza izy eo akavanany ray midikany hoe akavanany ray eo akavanany tanana akavanany bras droit bras de puissance ny dikan'izany bras droit zany dikan'izany tenin'Andriamanitra ihany koa dia mahery ny tenin'Andriamanitra afaka anafaka anao androany afaka nasitrana anao totalement mihitsy izy no finoanao azy anjarantsika mietablira ny tenin'Andriamanitra amin'ny finoantsika an'Andriamanitra sy ny finoantsika n'le teniny ny testamenta ihany koa dia mirévele nature ozy izy tsika teo sy ny intention an'le olona zay nanoratra azy ary hoe raha mifahazotsika azy tsara raha mifahazotsika azy tsara zao miaraka amin'ny hoe testamenta dia ho an'ny olona tena tiany zanany dia tsy omenao nomikafa le izy marina zany tsotra zay dia vaprofitiavana fa omeny anjanany le izy meny an'iza le izy zany hoe fananany rehetrarehetra izany tsy manana saina hoe za koza ve ny araha miasa mafy dia isako ty bandy kely ty sipakely ty hoe dia omeko azy daholo ve le izy zanakao io dia raha zanakao io tsy izy ianao tsy tiako horon-javatsy ho izy tiako hisipaka izy sonatako amin'ny anarany ragaty raisa am'izay ary Esaïe 50 verset 6 Esaïe 50 verset 6 dia zao ny zavatra efa nitsoniavin'i Jesosy ho aso anao folo mbola tsy voatorotorokory ianao fa efa noentin'i Jesosy le izy Esaïe 50 verset 6 dia lesaka be fa Esaïe 50 verset 6 zao ny zavatra nytenenina j'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Tsy hoe zany zavatra nataon'ny olona n'Andriamanitra natolotro ny lamosiko ho an'izay mpidarika ao izy ho an'ireo zay mpikapoka ary tsy nafeniko ny tavako tamin'ireo mpanompotra ny volombavako qui m'arrachaient la barbe. Jesosy zany dia tonga dia mahafantatrao aloha tsy hedivana intsony fa nanana volombava izy lava volombava mihitsy izy satria barba tsy maintsy zavatra misimisy zao reo moustache fa barba tsy maintsy misimisy zany dia nongotany zalamaina le izy ary tsy nikasino ny visage mba hatateraka an'iny Esaïe 53 verset 4-5 raiso Esaïe 53 verset 4 et 5 verset 3 mihitsy à 5 verset 3 amin'n'an'i Jesosy il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance, une douleur sans souffrance, un homme qui il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, c'est de nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni.
puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Tamin'ilay zavatra nataon'i Jesosy dia sitranitsika. Teny hoe sitranitsika. Eo amin'ny école de guérison, sy ho an'ny kristianina ho an, dia tombontsika handray fa tsy hangataka. Ny zanaka mandray avy amin'ny dadana. Ny zanaka zay le mahatonga antsika ohatrany hoe misy fotoana rehefa ohatra hoe avy mianatra ohatra esterady. J'ai fait maman. Dia ozy izy mamany hoe fa inona ny averinao fa eritreretinao, inona ny eritreretinao fa natao maman? Entre anao nandeha nianatra sy maman nakanao. Dia avy eo izy mianatra. Satria fantany hoe nikarakarana sy nampirina ny fandrinany sy ny trano, nandaman-trano sy nanao ny sakafo. Dia lasa ohatrany injuste be zany zavatra nytenin'ny Estera vis-à-vis amin'ny mamany izay préparé des heures nanao ny sakafo. E mi-préparé sakafo. Azontsika ve ilay izy? Dia ohatran'izay ilay izy. Tsika zany lasa ohatrany injuste be na miteny hoe j'ai faim. Satria fantatry ny raitsika izay any an-danitra fa rehefa tonga ny amin'ny 12 avy mianatra tsy maintsy misy sakafo. Ao ve tsika? Ianao zany rehefa manasika école de guérison dia misy inona? Misy fanasitranana. Tsy mila mangataka tsony fa efa vonona. Tena hoe efa vonona. Misy marary ve amintsika ireo? Tsisy marary n'aiza n'aiza? Aza menatra raha tsangano tanana? Tsisy? Aisy. C'est bien. Teraka an'i Jesosy aloha. Zany hoe ao anatin'ny santé divine tsika zany amin'izao. Ny santé divine, avelo kely satria misy vaovao amintsika. Ny santé divine dia izao. Zany hoe sy maintsy mitenentsika koa hoe aza vela hoe indrindra ho anareo anaty vidéo sy ambadiky ny radio. Aza vela andonondolo eo am-baravaranao iza ny namaky SMS? Tsy namaky indray. Inona ny teneniko tany? Aza vela andonondolo eo am-baravaranao izy ny aretina sy ny fahafatesana zay anao vao andeha hiazakazaka hoe andeha hianatra. Dia hoy izy za taminareo tamin'izay hoe tsisy pays anankiray ka hoe efa miala aminy ny fahavalo, miala avy any Japon ny fahavalo andeha hanafika Madagasikara, tsisy zany amin'izany Jesosy. Dia zay vao hoe andeha hanangona ny lehilahy, dia zay vao andeha hanafatra basy aty France hicontrevana, dia zay vao andeha hoe hampianatra olona. Dia mikaikinao efa tara. Japon zay matoa izy efa niala tany andeha hanafika, efa misy planina, efa fantany daholo hoe bomba telo na bomba efatra ary bala firy no lany ary zareo tsy nabe calcul be. Zay izy vao miala any. Fa tsisy koa andeha hanafika dia oety fotsiny basy anankiroa dia ampy. Basy anankiroa tsy havitanao andeha conquérir pays anankiray. Efa fantany tsara mihitsy ny stockny basy, ny stockny gasoil, ny stock efa ananany daholo. Ka satana ohatr'izay matoy izay andondono eo am-baravaranao tandremy tsara raha vao tsy manana bala hicontrevana azy. Azontsika ilay izy. Ny olona tsy ampivavaka, ny olona tsy ampy tenin'Andriamanitra, dia eo amin'izay vao pastera misy an'izao. Manasa taty tiana amin'izay izy ho vavolombelona kely vetivety dia toiziko ilay izy. Io hoe inona ny zavatra nataony le vavolombelona. Allô, tsangana. Naita dia ho an'Andriamanitra iray ihany no ahafahako itsovavolombelona eto. Ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko dia ça fait 10 taona ako any tsy mihinana crevette. Tsy fantatro inona ny tsiron'ny langouste sy ny crustacé. Fa ny crevette efa fantatro izay efa mihinana.
fa ny sisany tsy fantany hoe vavadiko pasony dia zavatra nataon'Andriamanitra tamiko moa dia ina ty tamin'ny zaho mbola mibevoka zany vadiko miteny hoe ianao izy mandeha sekoly mivavaka manao hoe manan'Andriamanitra nefa tsy mihinana crevette dia nahatofoka anazy zany le teny vadiko dia nandefa message amin'ny pasteur hoe zaho avadiko miteny anao hoe maninona ianao mivavaka nefa manan'Andriamanitra nefa tsy mihinana crevette dia io izy pasteur hoe asely anazy izy fa misy Andriamanitra dia hohaniny crevette fa sitrana ianao dia tamina mbola bevoka zany mbola natahotra mbola tsy nisaha fa nana finoana fa ho sitrana fa mbola tsy saha aloha zany mihinana anazy dia zaho miteniko anazy hoe raha mihinana crevette ho aza dia ianao ve hoa ino an'Andriamanitra inoko io eno izy raha hitako hoe mihinana crevette ianao dia rehefa niteraka ny maheoana amizay moa za il y a pas longtemps il y a peut-être 2 semaines mitondra paela izy dia andefa message amin'ny pasteur hoe mihinana crevette ho aza androany dia aseko mivadiko hoe misy mihitsy le Andriamanitra tompo io dia alohan'ny mihinana le crevette io izy hoe zaho izy tsy hitondranao amin'ny hôtel efa miprevenir anao tsy hitondranao amin'ny urgence raha vontovonto ny tarehanao zaho efa sitrana fa hohaniko ty dia atoroko anao tsara hoe misy Jesosy misy Andriamanitra dia io izy hoe ndao hohanino izy dia fa ianao ve hoa mitenir an'le promesse nomenao anahy hohanino izy le crevette dia avy eo tsika mahita anazy dia lasa mihinana an'le crevette dia nandrasany mihitsy 30 minutes mba hiagir izy le crevette sao dia mbola hivotovoto dia andrasany eo a tena dinidiny surveiller mihitsy sao dia hivontony masika na zaho tsy hoantinao tsy hoantinao any amin'ny hôpitaly zany fa sitrana fa mihinana crevette dia miteneniko amin'izay izy dia ahoanao fa efa 2 heures 3 heures après tsy misy mihinana mihitsy mihinana tena laniko tamin'ny dia izy hoe tsy marina izy fa mety renao izy rehefa avy miteraka le allergie izy indraindray miova rehefa ny vatan'olona avy miteraka izy indraindray miova tsy mampaninana na dia nitena an'izay izy fa misaorako Andriamanitra nanafaka azy satria efa 10 ans tsy mihinana crevette tsy mihinana crustacé dia raina Jesosy alleluia amen amen ino moa natona hoe nanaovantsika ny vavolombelona taty apovoany voalohany indrindra natao taty apovoany le vavolombelona satria tiako renesitsika tsara mihitsy tamin'ny alalan'ny lesona teo zany resaka hoe fikinana amin'ny tenin'Andriamanitra sy finoana ny tenin'Andriamanitra kotokakoty ary formena mihitsy tsika ho indépendant ohatran'izay zavatra zay hoe rehefa misy défi anao amin'ny finoana dia mahasamby joro anao tena nikaikinao mahasamby joro dia zao le zavatra nasain'ny fanahy masina ao an-tsangana akoatra ny école de guérison misy formation manokana andeha atomboka amin'izay après 8 octobre dia manomboka aminareo moa zany le izy dia miteny amiko zay olona tena ho formena momba ny guérison fotsiny hafa en formation disciple fa tena guérison fotsiny ary tena vonona andeha ametra tanana amin'ny olona rehetra mihitsy satria tena isy mihitsy le exercice andeha dia mametra tanana tsy pasteur tsony zany fa tena lefa ohatrany hoe mitondra inona le konzatena ohatrany hoe mitondra kizy dia asaina makeny amin'ny parka dia hoe ataovy tena zay mihitsy izy zay ny tena fanahy masina dia izy mivonona tsy mahazo absent rehefa miantso zany hoe amin'izao le fotoana dia tsy maintsy tonga tsisy excuse fa zay misy zay mirahaty anankiray tonga dia lasa ary tsy zaraina mihitsiny lefa le tsy zaraina mihitsy le formation fa tena hoe ho an'le olona zany dia miteny manokana aty amiko zany le izy tsika mbavaka dia atsika le izy lancé zay zavatra zay fa zao tadidio fa zao tontolo zao tena mitady ny fanehoana zanak'Andriamanitra défi ohatran'izany tena ilainao mihitsy ny ampiasanao hiprouvenao eny voatseny eny fa misy Andriamanitra dia ho ataotsika le izy za ary mbola tsy navita betsaka efa nametra tanana silamo tsy nampiova amin'ny fony le izy tsy nampaninana
fa sitrana le olona gaga le olona lasa mirespecte anao plus izy fa tsy mbola miovafoan'i jesosy fa satria tiany jesosy le olona dia ataontsika le izy iganye olona be da be mihitsika iganye amina be da be mihitsika amin'ny alalan'izay zavatra zay formation le za tsy teny hoe afrina na afrina satria tsy fantako le izy fa misy zavatra formation mihitsy na ankoatra ny école de guérison ho ataontsika zany dia miteny aty amiko dia miteny anareo amin'le izy avy eo ao tsika verineo amin'le alliance teo any tsika verineo amin'le alliance teo any tsika zaho izy tena tsy mba raharainy tsy omen'le patronko congé maladie mihitsy aho izy nefa le aspirateur ozy izy fo kely a dia marary ny tanako dia narary ny tanako narary ny kodiko izy dia ao izy ampiseho eo dia nampiseho izy dia tsy ampozy mihitsy inona zavatra ataoko tonga dia amin'ny anaran'i jesosy tonga amin'ny anaran'i jesosy tonga dia nahitsiko izy dia mipoaka dia nataoko ohatr'izao amin'ny anaran'i jesosy fonction au nom de Jésus sy tena be izy tamin'ny voalohany mitsamboatra be izy tamin'ny voalohany tsy nirarahiny akory le Jésus satria tena atao anatiny le faniriana hoe sitra dia nanontaniako izy est-ce que c'est bien oui sy faly be vatako mahita azy tsara mihitsy samaraina zao afaka sitra zay le hery fansahina ohatr'izay mila ananatsika zay tena mila ananatsika zay tsorona vavolombelo ohatr' zany tsika misy zany misy an'izay koa izy ndray tena raha anankiray camel slamy koa zany zao dia avenareo tsy mivavaka afa-tsy ny kristiana ny paster fa reny ary miteny anareo fa reny ary mbola hitantsika miracle bebe kokoa nolo milaza fa kristiana mahagaga mihitsy sy mbola mametra-panontaniana fa maninona mametra-panontaniana foana le slamy ndray mahazo union fa ndraindray le kristiana tsy mahazo union zany tena kakinao tsika zany ny problème satria tsika mihevitra mahafantatra angambana anao antseko tsy mitsara n'izaniza na frantsay araka tsy mino tsara zany eny ka tsy amin'ny finoana mihitsy rehefa avarak'izay indray eo manao ny ataoko eo tonga dia manantona izy zay zao le fofony kristy tena sako miteninareo an'le izy tonga dia manantona anahy izy est-ce que vous pouvez regarder là izy dia misy mibotsina be ta ohatr'ilay nipoky reny mais qu'est-ce qui s'est passé dia ozy zay nisy tumeur ao izy tao dia nisorona nisy fotoana dia rehefa notrombola marary dia tonga dia miteneniko indray izy tamin'izay est-ce que je peux prier pour vous oui allez-y avec mon Dieu oui ka tena narary loatra le izy tena ohatr'ny nipoky reny na ametrahana tanana le izy tena mitenareo minaran'i Jesosy voninahitra an' Jesosy tonga dia mihitsy mety possible tsy hitany le raha matao tsy hitany afa mety miresaka aloha zay tsy fantako tonga dia niala le izy niala afaka le tumeur tsisy amen tongavany eny an-tanàna amen afaka le olona dia nizao mba zavatra niteneniko taminy tonga dia niteneniko Jesosy hoany nanasitrana anao sako miteny le izy c'est mon Dieu qui dia ozy izy hoe je sais fa malefatsika le izy taritsika izy alefatsika le izy efa miresaka izay dia alefa foana le izy amen toy izy tsika nylesona maranantsika azy enao ndraikinao tsy maintsy say ianao ny antsoinao hoe anasindray aloha ny antsoinao hoe audasy africaine ny antsoinao hoe audasy dia fijoroanao amin'ny finoanao ny tenin'Andriamanitra zany hoe renao le mahasa mandeha ohatran'izany zany hoe olona sarikina tsy antanio ny fianakaviana mahafantatra azy olona sary tahotra ray nipetaka tsy haiko inona intsony olona tsy mahavita samyto zany za tsy fantako mihitsy zao plasy misy zao tsy nieritreretiko ary tsy faniriko mihitsy ka zay indrindra le Jesosy manao an'le izy fa aty aoriana anao lasa mahasa satria fantatrao fantatro zay inoko izy ripoana fantatro zay inoko izy Petera ry Jakob zany tsy matahotra no faty tsony ry Jona tsy matahotra tsony ho tapahana ny lohany satria fantako zay inoko izy ianao koa mila mahafantatra an'izay inonao manomboka androany aza atao very maina reto ny formation eto amin'ity sekoly ty tena mitenareo aza atao very maina le izy
rehefa ampianarana regny mety marary le izy mety manindrona misy fotoana fa ataovy hoe fanamboarana azy any Jesosy manaika hoe amboarina aza tonga dia hoe tsy mitsongolika tanina ny tany anianina indray ngamba ny anina i pastera dia fantany le izy dia tsy zleo vokoany misy fotoana saint-esprit tonga dia milaza fotsiny dia inona ary noteneniko tiany fotsiny le izy ndraindray misy tezitra hoe mamely be sy mahina ny asiako anaoko ianao tsy fatako raha mivadiko miteny anany zany mety ho ataoko hoe mety satria fantatro izy dia hoe mety hoe za tsy amely azy koa tsy vadiko izy adalo zany satria any amin'ny Efésiens 5 dia hoe tia ny tenanao ianao raha tia mivadinao dia tsy tia ny tena koa zany raha mamely mivadiko atsokosoko any koa na amin'ny parole zany na amin'ny tontolo mova vai pire ka iny tsisy ho azoko amin'izany zavatra zany mihitsy fa zavatra mahatsara antsika le izy matoa aseho an'ny fanahy masina le izy na lazay ny fanahy masina le izy ka raiso le tenin'Andriamanitra amolavolana ao anatinao ao averintsika farany a dia marana ny fotoantsika sady maro spitaka zay ny teko anareo ny fanatrehan'Andriamanitra ny ahafantarana hoe raha ataoko hoe signe fizika ny fahafantarana hoe misy ny fanatrehan'Andriamanitra captiver le olona tsy noho ny éloquence tsy mahay miteny frantsay tena faran'izay topy tsy mahay miteny teny gasy tena faran'izay topy mifandarana teny tsy pikabary fa napetraka-Andriamanitra atao anatiko le teny mba ho atsika dia ny captiver nareo miditra ao anatin'le moment d'éternité ao anatin'ny goteny le vie éternelle sady ianao any teny antsika hoe taloha tsika niaina tao anatin'ny vie religieux misennuer amourir mihitsika zany hoe tena adiny telo zany mipetraka tsy hanao nini nefa mba fantatrareo hatramin'ny 13h45 zay nefa tety zao tsika mba 6h ohatra tsy veraka sady tsy mahatsiary tena vizaka tsy mahatsiary tena matiantoka tsy mahatsiary tena inona koa tenareo tenena hoe very fotoana vao may ara miganie fotoana tsere vao may amiganie fotoana satria nisy fanamboaran'Andriamanitra tao anatiko teneny akaikinao nisy fanamboarana ataotsika hitsangana dia ataotsika tiiro ty tena teneny Jesosy tena enao le tena tiako enao le tena tiako tsisy parole tsisy parole zany Jesosy toro fitiavana izy Jesosy ho mifanatrehanao sitran'izay C'est ta vie qui m'appelle, je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel, c'est ma raison et c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chanter dessus les toits. Jesosy misaotra anao ianao zany Jesosy ianao zany tomponay zany tsy manana doute tsy manana crainte zay fefa nomenao anay zany nizaliza Jesosy hoe mety mbola ao anatin'ny tsy fahafantarana tsy fahalalana eo azy ny anjara guérison koa androany Jesosy misaotra Assise, la voix de mon roi, c'est ta vie qui m'appelle, je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel, c'est ma raison et c'est mon choix. c'est toi mon soin c'est toi mon choix Il est la vie,
toi ma vie, Seigneur. C'est toi, Seigneur, que j'ai choisi. C'est toi seul, Seigneur. Je témoignerai de ta présence, de ton amour, de ta joie, Seigneur. Jesus. Styś wam zawsze, Jesus. Jesus Kristus manana meilleure alliance en ton nom, en ton sang, manana meilleure promesse, n'inona promesse tany an-tany Jesosy Kristy Tompo momba amin'ny fanasitranana izay vitanao tamin'ny Israely tao amin'ny Exode 15:26 fa ianao Jéhovah Rapha. Izay kosa Jesosy aty amin'ny Nouveau Testament dia misitraka ary tena misitraka an'lamosiny Jesosy voadarika sy voakapoka tadidinay zany atsarovanay zany ankehitriny Jesosy Kristy Tompo fa ny diakapoka taminao no manasitrana anay. Ary ianao ihany koa ampatsahivanay ny fanahinay androany fa Mosesy tsy nila ninona fanafody, tsy nila ninan-kanina, tsy nila nisotro rano akory tao anatin'ny fanatrehanao satria tao anatin'ny vie divine izy. Tompo izay tsy raray avy androany dia misaotranao amin'izany vie divine izay micoulé à travers de ta parole, Seigneur, à travers ta parole. La vie coule, la vie divine coule en nous. Misaotra Jesosy, ny cellule-nay tsiraray avy baikoanay hiderany anaranao androany. Ny cellule-nay tsiraray avy, ny neurone-nay tsiraray avy, ny cellule izay miconstitué ny vatanay hatrany tapon-doka hatrany paladie, enina ny hoho, enina ny dia ny volonay tsiraray avy ary soranay tena reconnaissant zay Jesosy Kristy. Reconnaissant tanteraka aminao zay fa ianao ny mpanasitrana anay, ianao no Andriamanitray. Nataonao zay olona salama, olona tempolo ny fanamasina fa tsy tempolo ny aretina intsony, mandrak'izay aminaran'i Jesosy. Toi esprit d'infirmité ne reviens plus jamais, ne reviens plus jamais. Tu n'es plus le bienvenu dans ce temple, dans le nom précieux de Jésus. Atao anatin'ity toerana ity ny onction anao Jesosy Kristy Tompo mikry, ny onction fanasitrana, le rano latsaka no nikapoka izay miatra tamin'ny tarehinao, tamin'ny vatanao
dia manasana isa manadio anay ihany koa hafa keliko izay androany jesosy hoe mandeha zay ary mandroso anatin'ny fahasahiana feno fa ianao mpanasitrana anay ary tianao zay hanasitrana ny hafa ihany koa amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana amin'ny ara-merin' Jesosy ho anareo zay mahafatatr'olona marary ho anareo zay mahafatatr'olona marary amin'izao fotoana izao aza misalasala indray na dia kely azy raiso ny telefona dia alefaso SMS indray ho an'izay mahafantatra marary dia alefaso meo azy ny teny fanasitranana tonga dia teneny reçois la guérison au nom de Jésus atao fanatrehan'Andriamanitra misy zavatra fakely zavatra efa nataontsika ihany koa dia nisy ny vavolombelona mety tsisy vavolombelona tany aminao fa tany amin'ny hafa nisy vavolombelona tany amin'ny tadidina zao tadidiko ihany koa nisy vavolombelona anankifino moa nisy anankiroa tamin'ny olona nandefasana SMS tamin'izay toronao androany foazina mihitsy no audacinao foazina mihitsy fonanao mba hatonganao audacieux aza menatra aza matahotra na olona eny ambava amin'ny fahafatesana ary andefaso SMS any Madagasikara zay koany SMS tsisy dikany zany alefaso Jesosy reto zay ampasahina indray satria atao anatinay ny vidivilina dia alefanay zany Jesosy Kristy tompo amin'ny anaranao Jesosy avy Nazareta efa nikolety anatinay zany ary reny SMS zay alefanay reny androany dia isy vokatra indray amin'ny anara-maherin' Jesosy avy Nazareta misy vokatra amin'ny anara-maherin' Jesosy misaotra anao zay fanay masina fa zahay mety tsy miseho déplacé fa fantatray fa ianao miaraka amin'ny anjery afaka mitondra an'izany any amin'izay toerana naizanaiza toerana misy azy eto ambony tany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoa zao fa fahasoavan'Andriamanitra matoa zao anareo amen mazoto toerantsika teritsika taky nefa fahazarantsika tsika tsy mitady rakitra ny rakitra dia mariky ny fitiavanao an'Andriamanitra le izy mariky ny fitiavanao an'Andriamanitra le izy tsy terena le izy fa mifotsotra amin'ny fo sainty zao teny amiko aminareo foana tsy fampitahorana le izy sanatria fa zao ny fanasitranana sy ny zavatra azonao avy amin'i Jesosy tsy voavidim-bola ny fanaovantsika rakitra sy ny fanaovantsika dimy dia tadidio tsara fa fanomezantsika an'Andriamanitra taky ny misy paratsika amin'Andriamanitra hoe misy para aminao Andriamanitra amin'ny fiainako tsy hoe mahantra Andriamanitra ohatran'ny Roma ery amin'ny sisiny ery dia mba andondony ao mivaravara tomobilanao hoe mba meo ary tsy mahantra koa pastera fa hitanareo tsara fa sady miakamo tsara izy mikiraro tsara mikarahamiavivady kiraro tsara be mihitsy aty tsetsetse tsara ary manana ny rehetritsika manana trano koa pastera mamavita mandolo ahe tsara fa hoanao le izy ary relationanao amin'Andriamanitra le izy fa aza mijery eto satria ohatrany nandoa dia ohatrany niakatra ny vian'ny pastera tsia Andriamanitra s'occupe bien de moi fa za tsy karaha magnizaniza akoatran'Andriamanitra ary tsy mataho zany ny atahora zany tsy atahorako miteny fahamarinana aminareo satria fanamaso mihitsy miteny fa teneny ny fahamarinana dia afaka ny olona ianareo olona afaka tsy afaka no pastera afaka no Jesosy no miteniny meo azy mivonahitra raha torory azy zay tena tsara indrindra ho an'ny olona zay mety mbola tsy mahafantatra ny dimy mandray manatona dia ampianarana spesial nareo fa misy taona fanay masina mamerina izy hoe averay kely indray le izy be tabe ny lesona azonareo loatra ny momba ny resaka dimy dia lasa manana dotinareo lasa manana crainte tsy manao an'le izy fa ny dimy tsy natao amin'ny kisan'olona fa ny dimy fatoranao amin'Andriamanitra bebe kokoa amin'Andriamanitra atao inona le izy raha ny tena Andriamanitra hoe atorory any ampafolo-karena tsy mahantra akory izy fa 10% an'io no meny anao dia mba hitretany hoe vakeo any an-tranony ataovy exercice kely dia autoronome 8 manomboka 16-18 dia mahatonga anao menatra hoe iza tokoa navory ahena navory arena ahoana navoriko arena manko raha tsy meny hery aho ava izy herinao io tena kakinao ava izy koa herinao io ianao salama be io ahoana ao tsy
mitaky rivotra tsy mitaky rivotra ny andriamanitra hoe aiza million rivotra tsy mitaky électricité izy fa raha mba mitaky ena izy mba eritreretikely eny voalohantsika ve any Madagasikara tena lafo be mihitsy bouteille de truc là bouteille d'oxygène kely ohatrany 15 millions mba eritreretinareo amin'izany nefa tsika zao ty zao misy akaiky eto mangatsiatsika ery je paye rien mba tsarovo izy Jéhovah sy name anareo eny avilianareo eny dia autonomie 8 16 à 18 misy famatorana amin'Andriamanitra le izy anjaranareo le izy fa zay dia manana tranatra fotsiny fa dia atsika le izy samita in'Andriamanitra amin'anaran'i Jesosy